ONG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmena. La boutique des marques. Lolotranao ny fampalalam-baovao. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, hisatra amin'ny telo sy roa arivo. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Endrika kolokolo maro no hita nandritra ny fotoana ny fampelezan-kevitra ho ny firaisamonim-pirenena safidy ary isany voatontonona matetika tamin'izany ny kandida laharana fahatelo. Io kandida laharana fahatelo io izay hanampiasa ny fitaovana sy olom-panjakana ihany koa. Ankoatra ny fizarana sy fanambazana vola ny olom-pirenena. Sy anatitra ny voka-pividianana sisa tavela eny anivo ny CRMV ny Sefokodantry eo anivo ny distrika ny Mandritsara raha tsy mivoaka ny volana mpanantenana iseny azy ireo mialofa sy nandritra ny fanatanterahana ny fividianana filoham-pirenena fiodinana voaloha ny alakamisy lasa 2 raha ny fanazavana. Ireto farany izay tsy ahivana nampanantenana vola 5 alina sy fiara hetsy ariary amin'ny fanaterana ireo voka-pividianana ireo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indraika misy 7 tapitrisa ireo olona andrasana ifidy ao Argentina androany izay fifidianana filoham-pirenena any antoerana. Isan'ny nirotsaka ho fidina ny minisitry atoekarena teo aloha. Samy manana ny fomba fijeriny avokoa ireo mpifaninana. Ny anjinjindreo avetrany. Manaitra ny araba tomkilasy tomboko vavy tonga soindreto anatin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao alina izao ka manasanao anaraka izany hatra amin'ny farany ny akon'ny fifidianana filoham-pirenena no anokafantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Endrika kolokolo maro no hita nandritra ny fotoana ny fampelezan-kevitra ho ny firaisamonim-pirenena safidy ary isan'ny voatontonona matetika tamin'ny kolokolo ara-pifidianana ny laharana fahatelo io kandida laharana fahatelo izay hanampiasa fitaovana sy olom-panjakana ihany koa ankoatra ny fizarana sy fanambazana vola ireo olom-pirenena. Fanajajina metiny Gaetan Antretsilavo. Endrika kolokolo maro no hita nandritra ny fotoana fampelezan-kevitra hoy ny mpanara-maso fifidianana safidy raha nanao tatitra mikasika izany omaly. Tsikaritry ireo mpikambana eo anivon'ity firaisamonim-pirenena ity ny endrika fanararaotana nataon'ireo mpitarika ny pomba ny kandida laharana fahatelo. Isan'izany ny fanaovana tosika fameno ny fampanantenana vola rahetsy ariary ho an'ireo ankonana sahirana ho takalo ny fidiran'izy ireo ao anatiny antoko TGV sy ny fidianan'izy ireo ny kandida laharana fahatelo. D'argent est aussi suivi d'une sorte de promesse que si notre candidat sera élu, vous allez encore fizarana vola sy fampanantenana toy ny hoe rehefa lany ny kandida dia mbola azo vola sy fanomezana ianareo. Miovaova isaky ny toerana, izany hoe tsy mitovy ny vola omena, miankina ihany koa amin'ny karazana hetsika. Misy fotoana angatana indray anjara amin'ny fampelezan-kevitra ny olona iray ka omena volana fanomezana. Araka ny fantatsika dia tsy misy afa-tsy ny kandida misy telo no nanao fampelezan-kevitra. Araka izany, ary indrindra ny kandida laharana fahatelo no voatonony ireo mpanara-maso. Donc c'est surtout le candidat numéro 3 qui a été stipulé par les observateurs. Tsy niteto analamanga ihany, nahitana fizarana vola sy fampanantenana tahaka izany avokoa manerana ny nosy ho hiatrano ny safidy. Ireto farany izay nanetsika mpanara-maso misy 5,000 nandrakotra commune na 7,700 miparitaka nanerana ny distrika 7,700 tao anatin'ny faritra 13. Il y a eu donc des distributions de dons. Nisy ny fizarana fanomezana, fizarana vola, ary hita izany manerana ireo faritra 13 eto Madagasikara fa tsy hoe toerana voafaritra ihany nandritra ny fotoana fampelezan-kevitra. Raha toka nanerana ny faritra 13 eto Madagasikara ny fampanantenana, fizarana vola, fizarana fitaovana sy ny fampanantenana fa omena vola rahetsy ariary isam-bolana. Nisy ary maro ihany koa ireo mpanara-maso fifidianana teo anivon'ny safidy nahazo fandrahonana sy raha matahora
ary nosakanana tsy anao tatitra ireo tsy fanaran-dalàna tsikaritra tamin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra sy nandritra ny fotoam-pifidianana ny 9 Novambra lasa teo. Maro ny toerana nahitana izany raha ny fanazavana, saingy tsy afaka mamaritra mazava izy ireo noho ny asa fanaraha-maso izay mbola mitohy ka mety hisy fiantraikany ratsy amin'ireo mpanaraha-maso voakasika izany. Satria no ny anton'izay dia mety ho maika na mafia andreo olana ho azon'ny ekipa any toerana. Ny endrika isehoany dia toy ny hoe aza mitatitra izay zavatra hitanareo ianareo. Zay zany anankiray. Ny anankiray koa araka ny tenenina teo hoe ny fomba fiasanay dia tamin'ny alalan'ny SMS dia rehefa nangataka badge koa izay dia nametraka an'ilay fangatana teny anivon'ny saida zany raha tsy magaika ny seni dia nisy indray ireo mpanara-maso na azo antso avy amina olona tsy fantatra zany manao an'izay fandrahonana andreo mpanara-maso izay. Nisy ihany koa ireo nandefa SMS nilaza hoe alefaso aty aminay ny vokatra azonareo fa soa ihany zany ireo mpanara-maso nanana hoe niantso anay zareo naka hoe fakatoavana hoe move niova tokoa ny laharana fandefasana ny vokatra avy aty aminay. Dia ny akamaroany zany satria araka ny fantatritsika hoe ny akamaroan'ny commune eto amintsika dia commune ambanivohitra dia le any ambanivohitra zany isan-karazany endrika tsindry azon'ireo mpanara-maso miara-miasa misafidy dia averikondra mandeha tsy laza toerana mihitsy izahay fa tena misy fiatraikany amin'ny ekipa ilay toerana. Nilazany ao anivon'ny safidy fa tsy maintsy ampidirina ao anatin'ny tatitra farany ireo rehetra ireo ahafahana manamarina fa tsy ara-dalàna, feno osoka, feno tsy fahatomombanana ary indrindra nanjakany fifidianana safidim-bahoaka iny fifidianana no tanterahana ny 9 Novambra teo iny. Tsy haivina hatrany teboka 4 lehibe hoy ny safidy no nahatonga ny taham-pandraisana anjara tamin'ny fifidianana ho ambany. Ny tsy fahatokisan'ny mpifidy ireo rafi-panjakana miandraikitra ny fifidianana toy ny CENI sy ny HCC. Ny fandavan'ny collectif des candidats andray anjara amin'izy ireo mpifidianana izay narahana izy ireo toromarika tsy andraisana anjara amin'ny fandatsaham-bato. Ny tontolo-pifidianana amin'ny samboaravoara miampitahotra teo amin'ny olom-pirenena vokatry ny fomba fitandrona filaminana ary ny olom-pirenena tofoka manoloana ny tontolo politika eto Madagasikara izay tsy mitondra vokatsoa ny fiainana andavanandro. Nanambara ihany koa ny safidy fa nisy ny fampiasana fitaovana sy olom-panjakana nandritra ny fampelezan-kevitra isan'izany ny fiara, moto, fanamafisam-peo sy ny sisa. Teo ihany koa ny fampiasana ireo minisitra, mpampianatra, sefy-fokotany sy ny maro hafa. Tranga izay tsy manaja ny lalàna noho ny fanohanana ny kandida larana fahatelo. Tsy nisy anefa fandraisana andraikitra natao mikasika ireo tranga ireo. Mety ho antony izany ve ny filazan'ny safidy ao anatin'ny tatitra nataony izay manamafy fa tsy manana fahefana andray fanampahan-kevitra hikarakarana fifidianana mahaleo tena tanteraka ny CENI. Ohatra amin'izany ny fampiakaran'ny governemanta ho 300 isan-jato ny caution tsy maintsy ho nalohan'ny kandida. Ohatra manaraka ny tsy fananan'ny CENI olona ka nampiasana ireo vondrom-bahoaka paritra hitsinja ra-pahefana. Tsy anatitra ny voka-pifidianana sisa tavela eny anivon'ny CRMV ireo asefokotany eo anivon'ny distrikany Mandritsara raha tsy mivoaka ny vola nampanantenany ny CENI azy ireo mialoha sy mandritra ny fanatanterana ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voaloha izay notanterana ny alakamisy lasa teo raha ny fanazavana. Ireto farany izay nampanantenana vola mitetina adimiala sy araetsy ariary amin'ny fananterana ireo voka-pifidianana ireo. Fanajajina hoetiny Danela Minor. Tsy mbola tonga eo ampelantanan'ireo sefokotany ao anatin'ny distrikany Mandritsara avokoa amin'izao fotoana ny vola nampanantenany CENI azy ireo mialoha sy nandritra ny fanatanterana ny fifidianana teo iny hatramin'ny fanaterana ny voka-pifidianana raha ny fitarainan'ireo sefokotany ao Mandritsara. Manoloana izany tsy anatitra ny voka-pifidianana sisa tavela eny anivon'ny SRMV na ny section de recensement des matériels de vote ireto farany raha tsy mivoaka izay vola nampanantenana azy ireo izay. Voalaza hahazo vola roa hetsy isaka fokontany tamin'ny fanaovana karapanondrom-pirenena fahobe mbala tsy azo zany jusqu'à zeo. Misy koa voalaza koa fa hahazo solom-paladiaza hay tamin'ny fizaragna karapanondro zay karapifidianana zay mitety tragno tsy azo zany jusqu'à amizeo. Fagnambaragna nambara zahay 8 arivo sy 4 aligny ny azonay
kanefa zany mbola tsy azo fô za zany fagnambarana nambara zahay de zany indrindra mahatonga zay mivorivory mandeha mitaregny atseroa eto koa zahay mitaregny manoko mampivorivory zahay io fagnateragna voka-pifidianagna atoy amin'ny SRMV tane zahay agnatin'ny président fokotany fa helahela misy vola mitentiky 10 aligny sy ray hetsy amegny président fokotany rehefa magnatitry vato io amizao nefa mbola tsy azo ino na ny ariary ke agnisan'ny tegna mahagaga zahay raha zany anaovanay tatry amfoy be zay tokony havaholagna anay zay ologno tokony mba namanay hamaholagna anay miangavy zahay mba hamegny zahay re tombotsoa madinidiniky tokony ho azonay re tompoko raha eritreretigny fanapahan-kevitry ndraisin'ny sefokontany tsy agnatitry vatom-pifidianagna io izy koa tsy miboaka ny vola zahay aloha fa nisy fanapahan-kevitry ohatry zany ndraisiny fa mbola tsy nitanterahanay zay zany eritreritry tsy agnatanteraka io asan'ny sefokontany io de agnatitry kase atao amin'ny chef district raha tsy voavahany olagna Jaivana efa nisy ny fitarainana nataony ireto sefokontany ireto teny anivon'ny distrika Siropikambany 7 saingy tsy nahavaolana izany antony nampitangorona azy ireo ka niroso tamin'ny fitarainana tahaka izao. Vaovao mahakasika izay fifidianana izay hatrany tsisy ahafahana milaza fa mipetraka araka ny tokony ho izy ny fahamarinana toerana ny filoha voafidy amin'izao hoy izao mpandalina nisy fiainam-pirenena Antony Ambany nisy tany nisy fandraisana anjara nisy vahoaka tamin'ny tsisy fifidianana filoham-pirenena itsisy fanajajina hoetiny Henri Florian. Nasehony vahoaka malagasy maro anisa nalitra iny fifidianana filoham-pirenena ny Alakamisy Lesotho iny. Nisy fankatrahany ireo intsony mpitondra fanjakana sy ny fahitana fa mitandila amin'ny kandidat tokana ireo raha tsy mangaiky mpikarakara ny fifidianana eto amintsika ka nampisehony vahoaka malagasy fa tsy handray anjara amin'ny fifidianana ifefainy osika mialoha ny fotoana tsy hanana ny legitimité ny filoha izay olany eo raha ny fanehoan-kevitry ndresy lovim-boaka ny vangain-drano tsy mipetraka ny legitimité amin'izay mety avoafidy azy satria apahany kely loatra amin'ny mpifidy eto Madagasikara no ahafahany milaza fa nahazo fandresena izy zany hoe fandresena maivana dia maivana ka izany no ilazana azy tsy dia misy moa fahafantarako azy andinindinin-dalàna milaza hoe tsy azo ekena ny voka-pifidianana ka ohatra ka ambany ny taham-pandraisana anjara na izany na tsy zany ny mahafifidianana ny fifidianana dia ny firotsahan'ny vahoaka mandray anjara amin'izany ka maneho hevitra an-tsitrapo ankahalalahana ka ankehitriny dia mazava fa tsy nisy ny fahalalahana tsy nisy ny sitrapony vahoaka andray anjara amin'izany fifidianana izany ka dia izao miariary izao ny tsy fiandaniany vahoaka intsony amin'ny mpikarakara ny fifidianana sy amin'ireo izay nandray anjara amin'izany fifidianana izany. Hankatoy ny valin'ity fifidianana ity veram-piarabobolantoka avy any ivelany satsia io no fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana izao manoloana io taha ambany tanteraka eo raha ny fanazavana trany. Eo ny legitimité ary eto moa isika dia hijery izay fihevitry n'ireo mpiray ombinantoka amin'ny Madagasikara satria raha demokrasia no jerevana dia araka ny lazain'izy ireo ombieny hoe ny maro anisa ny manjaka ka raha latsaka ambany ny taham-pandresana anjara dia mazava ho azy fa ny maro anisa zany dia nanda an'izao fifidianana izao ka vokatra tsy azo ekena izay ivoaka eo mbola mipetraka ihany ny AIA satria iarahantsika nahita iarahantsika ny aina ny fomba fitantanana ny raharaham-pirenena ny fanodonana ny taremarika ny vokatra sy ny fomba maro samihafa entina anodonana n'izany voka-pifidianana izany. Raha ny fantatra isan'ny iazakazany seny ny hamoana ny voka-pifidianana ary ezan'izy ireo ny hamoana izany mialoha ny daty ny 24 novambra ho avy izao raha ny fanazavana. Dia izay lafomba vaovao izay tompo kilasy tompo vavy no entsika misentokely ato anatin'ireto totoka-varotra ireto ohatriny izay no hiditra amin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao isika izay hianarantsika ny mahakasika ny toe-karena misy eto Madagasikara sy ny aty amin'ny kolikoly aranofy. Dao ary.
Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 AR par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 AR seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Ina, dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina, ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antalmine. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Ndray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao isika manankarena ny faritra Toamasina toy ny Arenan-Kibonitany, ny vokatra fanondrana sy ny voka-bary ary ireo fototra-avitrasa goavana toy ny Serenatsampo ny Toamasina. Raha ny hita tsy mifanaraka amin'ny fandrosoan'ny Seranana sy ny commune izay misy azy ireo ka mila arindra sy tokony hijereny ny fanjakana izany raha ny fanazavany ny zanaky ny faritra Toamasina. Fanadihadiana hoentin'ny Henri Florian. Saika ao anatin'ny faritany Toamasina avokoa no misy ny sobotry Madagasikara amin'ny lafiny toe-karena ary hita any amin'ity faritany ity avokoa ireo volo fanondrana maro samihafa mampiavaka ny Madagasikara toy ny volovary izay hita any amin'ny faritra Alaotra Mangoro, fa eo ihany koa ny vokatra samihafa toy ny jirofo, kafe, litchi, vanille izay samy hita ao anatin'ity faritany iray ity avokoa. Isan'ny goavana eo amin'ny lafiny toe-karena-pirenena ihany koa ny fisian'ny fitrandrahana nataon'ny orinasa Sambatovy ka ny eo anivon'ny Seranatsambo Toamasina avokoa no ifamezivezeny ireo rehetra ireo. Na eo za izany tsy nahitan'ny faritra tombontsoa izany, izany nambarany fikambanany zanaky Toamasina. Ny faritany Toamasina zany dia tena manan-karena amin'ny lafiny rehetra mihitsy, na io ny Arenan-Kibonitany, na io vokatra fanondrana, zay moa zany tena mahafaritany mahafantarana ny faritany Toamasina, na io ny voka-bary, na io ny fananana an'ireo foto-drafitrasa lehibe ohatran'ny hoe ny port ohatra. Nefa tsika amin'izao zany raha mijery dia tsy mifandraika mihitsy ny fandrosoan'ny port sy fandrosoan'ny tanàna izay misy azy, zany hoe commune urbaine ny Toamasina. Tsy mipetraka mihitsy zany le arrimage eo amin'ny entité rotonta. Ka isan'ny zavatra ataontsika vaindondra raha ny tadiavana ny fomba hoe raha mandroso ny port dia mba tokony handroso ny fanaraka amin'izay koa ny tanàna ny Toamasina. Raha misy ireo projet ngeda-be ohatra ny Ambatovy ireo na ny Volobe dia tokony mba ahita tombontsoa mivantana amin'izany koa ny tanàna ny Toamasina. Zany rehetra zany no vina na mission zay eritreretina fa tokony ataon'ny Fizato. Mijoro indray ny fikambanana Fizato mba hoery fampandrosoana sy haidinika miaraka amin'ny fanjakana hitondra tolo-kevitra manana ny olana misy any amin'ity faritany Toamasina iray manontolo ity. Ivondron'ny faritra Andalanjirofo, Atsinanana, Alaotra Mangoro ary ny faritra vaovao heverina hitsangana dia ny Ambatsoa ny Fizato. Tanjona ihany koa ny ampisy firaisan-kina zanaky Toamasina ary anambatra ny hery anitsy ny mpitondra fanjakana. Marina fa eo le andraikitra amin'ny fikambanana ara-tsosialy azy hoe fiahina ny zanaky Toamasina rehetra tia Antananarivo sy ny ampielezana amin'ny ankapobeny. Fa manana andraikitra lehibe koa ny Fizato amin'izay développement économique zay. Mijoro zany ny Fizato mba ho force de proposition hiara-hidinika amin'ny fanjakana amin'ny fomba rehetra, voalohany indrindra aloha mahana an'izay olana misy
any amin'ny faritany satria dia tena be dia be izy io any amin'ny faritany Toamasina raha tsy tenitsika ohatra fahasimbany ny RN2 ny fiainany vokabary any aloatra ny fiainany vidiny letisia ny redevance ny Ambatovitsy tsy miditra ny fampandraisana ny fampandrosoan'ny port sy ny commune urbaine Toamasina izay tsy mifanatsahana mihitsy zany rehetra zany dia andraisany ananany fizatao andraikitra ny fampidinika amin'ny fanjakana ary indrindrindrindra hanolotra sosikevitra mba hioarana an'izany olana rehetrarehetra zany. Totosa teny analikely ny fametrahana ny folo vaovao Rabe Mananjara Joseph Elira hitarika indray ny fikambanana fizatao na ny fikambanana Zaniky Toamasina mandritra ny telo taona manaraka. Lafim-baovao hafa kosa indray ho fanamafisana ny ady atao amin'ny kolikoly ara-nofo izay mihamahazivana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao indrindra eny anivon'ireo toeram-pampianarana namoaka volavolan-dalàna ahafahana manasazy ireo mpanao kolikoly ara-nofo araka nisy lalàna ny avy eo anivony nisy comité pour la sauvegarde de l'intégrité na ny CSI miaraka amin'ireo rafitra rehetra miady amin'ny kolikoly ara-nofo. Fanadihadiana hoenty nisy Daniela Minorso. Tsy mbola misy fehezan-dalàna manokana hatreto ahafahana manenjika ny kolikoly ara-nofo eto Madagasikara raha toa ka efa maro ny fehezan-dalàna mikasika ny ady amin'ny kolikoly ny zon'ny ankizy ny herisetra sy ny maro hafa saingy tsy ampiadiana amin'ny kolikoly ara-nofo miatra amin'ny mahalasy sy ny mahavavy izany antony namoahany comité pour la sauvegarde de l'intégrité na ny CSI sy ireo rafitra miady amin'ny kolikoly ara-nofo volavolan-dalàna ahafahana manasazy araka ny lalàna ireo mpanao kolikoly ara-nofo. Ilaina zany namaritana ihany hoe inona no atao hoe corruption sexuelle, inona no atao hoe harcèlement sexuel, inona no atao hoe chantage sexuel. Ary ao anatin'ny volavolan-dalàna, ao anatin'ny lalàna mikasika ny violence basée sur le genre zany tamin'ny taona 2020 dia misy amin'ny adalan'ny fahavalo amin'ilay lalàna misy mikasika koa ny violence basée sur le genre zany izay mikasika koa ny infraction sexuelle koa zany dia ny zavatra tiany le groupe de travail atao zany dia ny anambarana amin'ireo lalàna rehetrarehetra ireo sy amaritana izy ireo mba mora ampiarana azy sy mora koa ahafantarana ny olona azy satria misy heloka sasany zao any amin'ny lalàna hafa misy azy misy ny sasany amin'ny code pénal dia ilaina zany nanambarana izy rehetra amin'ny code pénal dia mora ho an'ny rehetrarehetra sy anasiana hoe titre moa zany amin'ilay izy hoe tia ny corruption sexuelle, tia ny harcèlement sexuel, tia ny chantage sexuel, tia ny violence basée sur le genre dia mba moramora koa fampiasana satria raha ny olona tsotra zao mpampiasa lalàna raha ohatra sahirana ihany hoe inona moa tia dia zay zany asan'ny raha ny groupe de travail. Raha iverenana ny taona 2024 maro ny tanora niara ny kolikoly ara-nofo io teny anivon'ireo toeram-panabeazana sy toeram-pampianarana teto Madagasikara saingy tsy nisy nasany toroka izany no nitahotra sy fandrahonana miatra amin'izy ireo raha ny fanadihadiana ny arahany Bianco tamin'ny Transparency International Initiative Madagasikara ho fanampiana ireo tanora niara ny kolikoly ara-nofo ireny asa hitoroka ny trangana kolikoly ara-nofo niatra taminy araka izany ampidirina ao anatin'ny volavolan-dalàna io ihany koa ny antoka amin'ny fiarovana azy ireny. Misy tantsoroka ary voalaza ao anatin'ny lalàna ihany koa zany fepetra ahafahana miaro an'ireny olona mitaraina sy mitoroka ireny sy amporisihana azy hitoroka. Zay zany mifanamby ao anatin'ilay izy satria na mipetraka raha ny fanasaziana ka tsisy olona mitory dia verimaina ihany zany. Dia zay zany tsy maintsy jerena foana zany izay lafiny roa amin'ilay tanjontsika amin'ny adina amin'ity endrika kolikoly. Mbola andalo fakakevitra amin'ireo antanan-tohatra maro samihafa mialohany androsoana azy eny anivony anteny miera moa ity volavolan-dalàna ity. Firenena niamantra indrindra manerana izao tontolo izao Madagasikara ny fomba amampanao ny mpitondra no nahatonga izany sy mbola mahatonga izany raha nisy fanadihadiana nentiny terrifapra nisy andahatsoratra nisy magazine challenge izay nandray anjara tamin'ny fandaharana Ecorama. Fanadihadiana hoentin'ny Gaëtan Andriatsilavo.
inona no mahatonga ny firenena iray mandroso na tsy mandroso? Inona no mitondra fandrosoana na tsy fandrosoana eo amin'ny firenena iray? Ireo no fanontaniana novaliany Thierry Fabre toy ny an-dahatsoratra amin'ny magazine Challenge ny alakamisy lasa teo. Et le cas malgache est extrêmement intéressant. I Madagasikara dia mahaliana sady mahonena satria tamin'ny taona 1990 dia firenena iray izay nahitana arikarena faobe isam-batan'olona mitovy lenta tamin'ny firenena toy ny Nosy Maurice, Côte d'Ivoire sy Corée Atsimo. Ireo firenena ireo dia nandroso tokoa ary Madagasikara nefa dia nihemitra be. Ny Nosy Maurice dia lasa firenena high-tech na dia nisy aza ny olana politika dia nandroso ihany koa i Côte d'Ivoire. Tsy lazaina intsony ny Corée Atsimo. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe maninona ity firenena ity izay manana harena voajanahary be dia be? Izaho moa dia nipetraka tany ary afaka mijoro vavolombelona, milaza fa manana harena kibony tany, afaka mamokatra be dia be i Madagasikara satria maniry avokoa izay ambolena. Manana harena izay mbola azo trandrahana izy amin'ny lafiny fizahantany satria manana nosy kely izay mampanonofo tokoa. Nahoana ity firenena ity no lasa miemotra be? Manana tapantrana ambony satria 570, izany hoe 3/4 ny ponina ao aminy dia mahantra ary mivelona amin'ny vola, latsaky ny $2 isanandro. La population vit avec moins de $2 par jour. Raha ny anahantra hatrany Madagasikara, ireo firenena ny Sahel tsy ny anahantra toa azy raha ny fanazavana. Ny tomba aza ny arikarena faobe isamboatan'olona tany aminy. Izany dia midika fa misy zavatra tsy mazava mihitsy eto Madagasikara. Un économiste de l'Institut pour la recherche pour le développement, l'IRD. Nisy mpahay toe-karena iray François Roubaud no anarany, izay nanoratra boky iray mitondra ny lohateny hoe L'énigme et le paradoxe. Nanady ady sehatra maro izy ary niezaka nametraka fanontaniana amantarana ny fototry ny olana. Olana ara-poko ve? Olana ara-pivavahana toy izay niseho tamo amin'ny firenen-kafa ve? Tsy nisy anefa izany tao Madagasikara. Marina fa nisy crise politika tao Madagasikara, fa tsy sahala amin'ny tao amin'ny Côte d'Ivoire izay nisy ady an-trano. Tsy ny crise politika izany no fototry ny olana. Noho izany, nipetra-kevitra na ny hypothèse napetrany dia mahakasika ny fomba mampanaon'ireo mpitondra. Ny mpitondra fanjakana dia manjaka amin'ny lafiny maro ary manao izay tsy ahatongavan'ireo mpampiasa vola avy any ivelany izay raisy no mpifaninana aminy nefa afaka mandray anjara feno amin'ny fampandrosoana ny firenena. Aleon'ny zareo mifampizara ny harena efa misy toy izay mampandroso ny firenena ary manana anjara amin'izany. Io ihany no tao fanazavana amin'ny tombony. Ary hita taratra izany eo amin'ny sehatry ny letisia, ny lavanila izay mikatona tanteraka ka misakana ny fampandrosoana. Mahaliana ny mahita fa misy sokajin'olona iray eo amin'ny firenena izay sokajiana mpitondra izay afaka manakana ny fampandrosoan'ny firenena amin'ny fomba fanaony. Io sokajin'olona matanjaka io dia manjaka foana teo amin'ny firenena amin'ny lafiny ara-politika sy ara-toe-karena ary tsy mahazaka mihitsy ny fisian'ny fifaninanana. Betsaka ireo mpampiasa vola avy any ivelany izay tonga nefa toa nahita olana tamin'ny fitsarana izay feno kolikoly ihany ary voatery niverina nody. Izany rehetra izany no nahatonga ny fibana ara-toe-karena nefa ny mponina mitombo avy roeny ary miteraka ny fianany amin'ny atsasamanila ny vola miditra amin'ny sambatan'olona. Sur cette période, évidemment, ça fait une chute du revenu par habitant de près de la moitié. Raha nambaran'ity mpanao gazety ity ao anaty tranga toy izany sy ny fomba fanao toy izany no ahitana fa misy fetra ny fanampiana omeny ireo mpamatsy vola. Maro ireo tetikasa izay manatsara ny fiainan'ny mponina saingy tsapa fa tsy afaka manova ny fomba mampanao misy izany ary mila fitandremana ny sehatra izay vatsiana vola. Ny vahaolana hoy izy dia ny mety hipoitra avy amin'ny vahoaka ihany. L'aide, on voit bien qu'elle est elle a un effet limité. Satria misy fetra ny fanampiana dia ny vahaolana dia tokony hipoitra avy ao amin'ny fiarahamonina malagasy. Afaka mifidy mpitondra moderna, manana fijery hafa izy. Mety hivohitra izany no ity krizy ity izay mety ahitana olona manana io fomba fijery hafa io. Fa ny zavatra iseho aloha amin'izao dia ny siny savorivory sy ny korotana no ilay filoha teo aloha sy ny ekipany izay mifikitra amin'ny fitondrana ary manohy ny politika hampahantra ny firenena. Dramatique, on ne voit pas de sortie de crise a priori. Nambaran'ity mpanao gazety ity fa ny fizirizirina misy ankehitriny dia hitarika ny firenena ao anaty fanitrana lalina mihoatra lavitra noho ny fanitrana efa niainany malagasy ankehitriny.
Lafy vaovao hafa kosa indray anodimandry androany teo amin'ny fa 45 taona nisy Bezara Eliane Virginie fantatra amin'ny anarantsehatra hoe ny Nidoni andrarezany gatona avy any amin'ny faritra avaratry Madagasikara ary mpanjaka vavy nisy legy no nafantatra ny be sy ny maro azy. Mpihira sy mpamorikira izy tamin'ny taona 1970 no ny rano voalohany ary ny hira mitondra ny lohanteny hoe tsara olobe no nataony tamin'izany. Maro ihany koa ireo hira nahafantarana azy toy ny Saleg Jazz, ny Malilo sy ny sisa. Narary efa ela ny tenany ary nosaboana tany Nosibe izao hanindosany fahafatesana izao. Isy moa nisy angaretona manokana izay hiarahana amin'ny filohan'ny anteny miram-pirenena aoriana eo izay fiaram-po amin'ny fahalasana ity mpanakanto ity ka ho ampitaina aminao mivantana eto ihany ny mahakasika izany ny fianakaviam-beny Cool TV FM dia mirary fiononana feno amin'ny fianakaviany. Lafy vaovao hafa kosa indray miisa 73 tapitrisa ireo olona andrasana ifidy ao Argentina androany amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay tanterahina any an-toerana. Isan'ny nirotsaka ho fidiana tamin'ity fifidianana ity moa ny ministry ny toe-karena teo aloha. Samy manana ny fomba fijeriny avokoa ireo ampifaninana ary ny fanadiadiana. Fanazavana hoentina eo amin'ny sariny France 24. Marobe ireo vahoaka tonga nifidy atao Argentina androany, miisa 73 tapitrisa ireo olona andrasana ifidy ao Argentina androany izay fifidianana filoham-pirenena any an-toerana. Isan'ny nirotsaka ho fidiana ny ministry ny toe-karena teo aloha. Samy manana ny fomba fijeriny ireo ampifaninana rehetra raha ny fanazavana. Saingy ny vina ara toe-karena no isafidianana ny olona azy ireo raha ny fanazavana. Ny fampiakarana ny lafiny ara toe-karena ihany koa no isan'ny tena entin'izy ireo andresena lahatra ny vahoaka nandritra ny fampelezan-kevitra izay nataon'izy ireo. Ny olana ara toe-karena izay isan'ny olana hiaina ny ity firenena ity amin'izao. Maro ihany koa ireo trosababe ny ity firenena ity ary efa polisan-jato ny mponina any an-toerana no miaina ao anatin'ny fantrana tanteraka amin'izao. Dia izay indray tompoko lasy tompoko vavy no azonay natolotra taminao tamin'ity alina ity angasitrananainao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.